Nomery toko 5. Lalàna ny amin'ny famoahana izay misy fahalotoana ho any ivelan'ny toby. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: Mandidia ny Zanak'Isiraely hamoaka ny boka rehetra sy ny marary mitsika rehetra ary ny maloto amim-paty rehetra hiala amin'ny toby. Na lehilahy na vehivavy dia samy avoaka nareo any ivelan'ny toby mba tsy handoto ny tobiny izay hitoerako eo afovoany. Dia nanao izany ny Zanak'Isiraely ka namoaka ireny ho any ivelan'ny toby araka izay nolazain'i Jehovah tamin'i Mosesy no nataon'ny Zanak'Isiraely. Ny amin'ny fanonerana raha misy manao izay mahadiso. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: lazao amin'ny Zanak'Isiraely hoe raha misy lehilahy na vehivavy manao izay mety ho fahotan'ny olona ka manao izay mahadiso amin'i Jehovah ary meloka, dia tsy maintsy hiaiky ny fahotany izay nataony izy ary hanomitra ny amin'ny fahadisoany ka hanampy azy ho tonga avy fahenina ary homeny an'ilay nanaovany diso. Fa raha tahiny tsy manana havana akaiky haterany ny fanonerana ny amin'ny fahadisoan'ilay olona, ny zavatra naterina ho fanonerana dia ho an'i Jehovah, ka ho an'ny mpisorona ho fanampy ny ondry lahy fanavotana izay hanaovany fanavotana ho azy. Ary ny fanatitra rehetra alaina amin'ny zava-masina rehetra aterin'ny Zanak'Isiraely izay ateriny ho an'ny mpisorona dia ho azy izany, ary ho azy ny zava-masina aterin'ny olona rehetra, na inona omen'ny olona ho an'ny mpisorona dia ho azy izany. Ny lalàna ny amin'ny fanatitra noho ny hiala. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: mitenena amin'ny Zanak'Isiraely ka lazao aminy hoe: na iza vadin'olona mivily ka manao izay mahadiso azy amin'ny lahy, fa nisy lehilahy nandry taminy nefa tsy hitany lahy fa miafina, ary voaloto raha vehivavy nefa tsy misy vavolombelona hiampanga azy ary tsy azon'olona ny tanana izy, kanefa misy fiahiahiana ao amin'ny lahy ka miahiahany vadiny izy, sady efa voaloto raha vehivavy, na misy fiahiahiana ao amin'ny lahy ka miahiahany vadiny izy, kanjo tsy voaloto raha vehivavy, dia hoentin'ny lahy ho eo amin'ny mpisorona ny vadiny, ary hitondra ny fanatiny noho ny vavy izy, dia kobam-bary ordia ampahafolon'ny efa, tsy hanidina ny diloilo izany, sady tsy asiany didikazo manimpofona, satria fanatitra noho ny ahiahy izany, dia fanatim-pahatsiarovana ampahatsiaro eloka, ary ampanakaiky azy ny mpisorona ka hampitoetra azy eo anatrehan'i Jehovah. Dia haka ranomasina amin'ny vitany ny mpisorona, ary ny vovoka eo amin'izay toerany taberna kely dia angalan'ny mpisorona ka ataony amin'ny rano, ary raha vehivavy dia ampitoerin'ny mpisorona eo anatrehan'i Jehovah ka arakaraka ny volondohan-dra vehivavy, ary ataony eo an-tanany ny fanatim-pahatsiarovana dia ny fanatitra noho ny hiala, ary ho eo an-tanan'ny mpisorona ny ranom-pangidiana izay mitondra ozina. Dia ampianinan-dra vehivavy ny mpisorona ka hanao aminy hoe: raha tsy nisy lehilahy nandry taminao ka tsy nivily ny hiala tamin'ny vadinao ho amin'ny fahalotoana ianao, dia ahafa amin'ity ranom-pangidiana mitondra ozina ity. Fa raha nivily ny hiala tamin'ny vadinao kosa ianao ka voaloto ihany, fa nisy lehilahy nandry taminao afa-tsy ny vadinao, dia hampianinan-dra vehivavy mpisorona mba hiozina, ka hanao aminy hoe: Jehovah ne hanao anao fihozonana sy ho fianianana eo amin'ny firenenao, amin'ny fampifezahan'i Jehovah ny fenao sy ny fampivotosa ny kibonao. Ary ity rano mitondra ozina ity dia hiditra ao an-kibonao
ka ampivoto ny kibonao sy ampifezaka ny fenao. Ary raha vehivavy ianao hoe amen, amen. Ary hosoratan'ny mpisorona amin'ny taratasy izany fihozonana izany ka hosasany eo amin'ny rano mangidy ny soratra. Dia ampisotroany andra vehivavy ny ranom-pangidiana mitondra ozina, ary ny rano izay mitondra ozina dia hiditra ao anatiny ho zava-mangidy. Dia alain'ny mpisorona eo an-tanandra vehivavy mifanatitra noho ny aya, ary ahevaevany eo anatrehan'i Jehovah izany, ka ateriny eo amin'ny altara. Dia horaofon'ny mpisorona ny fanatim-pahatserovana avy amin'ny fanatitra ka hodorany ho fofona eo ambonin'ny altara. Ary rehefa afaka izany dia ampisotroany io rano io raha vehivavy. Ary rehefa nampisotroana ny rano izy ary voaloto satria nanao izay nahadiso azy tamin'ny vatiny, dia hiditra ao anatiny ho zava-mangidy ny rano mitondra ozina, ary hivonto ny kibony sady hifezaka ny feny, ka dia ho fihozonana eo amin'ny fireneny raha vehivavy. Nefa kosa raha tsy voaloto raha vehivavy fa madio, dia ho afaka izy ka hanananaka. Izany no lalànany amin'ny aya raha misy vehivavy mivily miala amin'ny vadiny ka voaloto, na misy lehilahy azo ny fiahiahiana ka miahiah ny vadiny, dia ampitoetra ny vadiny eo anatrehan'i Jehovah izy, ary ny mpisorona hanefa izany lalàna rehetra izany aminy. Dia tsy hanatsiny raha lehilahy, fa raha vehivavy kosa ho meloka.